Ny tenako atahin'Andriamanitra daholo tompoko anty maraimba vao ny alakamisy faefatra amby roapolo ny volana aprily ity anolotra anao ny rapsodin'ny famarinana indray za andro any izay mitondra ny lohateny hoe rehefa mivavaka amin'ny alalanao ny fanambasina. Ozy izy ny ao amin'ny Job toko voalohany 9:20 fa ianareo kosa ry malala dia ataovy izay androsonareo amin'ny finoanareo masina indrindra ka mivava ao amin'ny fanamasina. Ozy izy mifanazava ny lelan'Andriamanitra hoe nivavaka amin'ny fanahy ozy izy na nivavaka amin'ny fanamasina dia samy hafa zany. Misy mivavaka amin'ny fanahinao dia ny miteny amin'ny teny tsy fantatra izany ary ny mivavaka amin'ny herin'ny fanamasina koa. Ao amin'ny andin'ny fanokafana dia nasaina hivavaka amin'ny alalan'ny herin'ny fanamasina isika. Kanefa ao amin'ny Korintana voalohany toko 4:14 dia manazava Paoly hoe fa raha mivavaka amin'ny fiteny tsy fantatra aho dia ny fanahiko ihany no mivavaka fa ny saiko kosa tsy mahavanona. Milaza zany hoe mivavaka amin'ny fanahinao, miteny amin'ny fiteny tsy fantatra. Fomba iray ifandraisanao amin'Andriamanitra lalina zany amin'ny avo ara-panahy. Ao amin'ny Romana toko 9:20 koa dia milaza hoe milaza amin'ny lafiny hafa mivavaka amin'ny fanahy koa izy. Ary teo zany koa ny fanahy no mamonjy ny fahalementsika fa tsy fantatsika izay vavaka tokony ho ataontsika fa ny fanahy no mifona amin'ny fitarainana tsy azo tononona. Tsy hoe miteny amin'ny teny tsy fantatra zany, ny fanahy masina no mivavaka ho antsika amin'ny fitarainana tsy azo tononona. Fisetoana lalina avy amin'ny fo ka tsy misy teny afaka manambara azy. Efa mba niaina toe-javatra ve ianao tsy mahita tenenina fa ny fanahinao fotsiny no feno fitarainana sy fisentoana lalina. Eo no fotoana hidiran'ny fanambasina antsehatra. Mivavaka eo amin'ny toeranao izy amin'izay fotoana izay. Rehefa mitranga zany dia mitohiza mivavaka hatrany mandra-pahazonao amin'ny fitsaharana ao amin'ny fanahinao. Mahery vaika tokoa izany karazana vavaka izany. Mamela ny fanahy masina hifantoka amin'ny toe-javatra tsy takatra ny sainao. Tetikady avy amin'Andriamanitra izany mba hiaina fiainana mpandresena ao amin'ny Kristy isika. Fanampon'izany koa rehefa mivavaka amin'ny fiteny tsy fantatra ianao dia milaza ny Baiboly fa afaka mangataka fanomezana amin'ny fandika-teny ianao. Tsy midika akory zany hoe mandika izay ny zavatra mivavahanao teo ianao fa mahazo fahalalana momba izay ivavahanao kosa. Kanefa rehefa mivavaka amin'ny alalanao anatin'ny fitarainana tsy hay tonona ny fanahy masina dia mety tsy ho fantatrao atsipiriany raha tsy ambara aminao zany. Tsy azo lavina ny hery sy ny vokany rehefa mivavaka amin'ny alalantsika toy izany ny fanahy masina. Miantso ny hery sy ny fanampahana ny lanitra eto an-tany isika amin'izay fotoana izay maneho ny zava-misy araka an'Andriamanitra. Izany no isany antony itiavako akafiziko ny mivavaka. Haleloia. Zany zay ny lelan'Andriamanitra hoe izany ozy izy ny antony mahatonga azy mankafy ny mivavaka. Dia koa ianao zany araka ny hafatra ny ten'Andriamanitra androany dia mankafizy ny mivavaka miaraka amin'ny fanahy masina. Amin'izao fotoana izao raha resy lalitra n'izany rapsody izany ianao dia manasa anao za amin'izao fotoana izao anao an'izao vavaka izao za ilaza azy dia anao amerina azy ampandresen-dahatra. Aleloia. Ray malalo misaotra noho ny fanomezana fanahy masina izay manampy hivavaka mihoatra ny fahalalako. Rehefa mivavaka